Anapakaompontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Sotranao malakarivo zay raha eo amin'ny zavatra rehetra. Indrindra amin'ity andro talata ny 7 septambra ity, zay andraisana indray ny mofinainao anay amin'ity andro ity. Dia ianao ne no ampalady ny sofinay ka tonga anay indray tsara ny teninao satria ny teninao dia hainao an'izay mahazo aza tondra fahasalamana ao amin'ny nofo rehetra. Dia mitinena indray ianao raha eo fa mangitahitanao ny fanahinay. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny nofinainao antsika amin'ity andro 7 septambra 2020 ity gavana dia ny asan'ny apôstôly toko faharoa 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Asan'ny apôstôly toko faharoa 7:30 ka hatramin'ny 9:30 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandeha izany ny olona dia voatsindrona tampony toy tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera taniny: bibaba, aroka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana melokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehova Andriamanitrareo anatona azy. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity boky ny asa apôstôly ity ravana, rehefa avy nitory teny i Petera dia lobava ny olona ka nanao hoe: inona no ataonay? Inona no ataonay? Tena maly Petera nanao hoe: mibiba, ka aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianareo rehetra mba hahazo famelana melokareo sy handray ny fanomezana teny fanahy masina. Zava-dehibe ravana ny mandray toriteny. Ny toriteny no mahatonga anao hanapa-kevitra eky ny fotanao eo anatren'Andriamanitra. Ka eto dia avy nandeha ny toriteny reto olona rehetra dia nanontany hoe: rahalahy, inona no ataonay? Dia mazava ny toromarika eto hoe mila mibebaka, mila meky ny fotana. Rehefa meky ny fotantsika isika dia matoky sy marina izy ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana mihitsy. Ary tsy vitany hoe manadio ihany fa meny famelan-keloka ianao, ary ambony zany rehetrarehetra izay dia handray fanomezana anao dia ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina rahateo no miara aminazy amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary zany kosa. Koa eto am-pamaranana ary zava-dehibe ravana ny tena mihaino toriteny, ary azo atao fahazarana fotsiny satria rehefa tena mihaino toriteny marina ianao dia tsy avelan'izany tenin'Andriamanitra mitoetra amin'ny fotanao ianao fa tonga eky ny fotanao ka ekeloka enatren'ny Tompo ary izay meky ny fotana dia matoky sy marina Andriamanitra ka manadio sy manadio ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manotritra anao ny famelan-keloka. Ary tsy ho diso anjara koa ianao amin'ny fanomezan-dehibe dia ny fanahy masin'Andriamanitra izany. Fanahy masin'Andriamanitra mantsy no miara aminazy amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary zanaka dia mpandovan'Andriamanitra ary mpailova amin'ny Kristy koa. Koa miteza ianao tena mivila tsofina mihitsy efa mihaino tenin'Andriamanitra. Ary efa mihaino tenin'Andriamanitra ianao tsy avelan'izany toetra ao amin'ny faratsianao ianao fa tsy maintsy meky ny fotanao ianao, ary tsy hoe meky ny fotanao ihany ianao fa azo famelan-keloka satria atao batisa amin'ny anaran'iray zanak'ary fanahy masina. Ary ambony zany rehetrarehetra dia tsy ho diso anjara zavatra dia fanomezana ny fanahy masina. Ravana ampahirezany zasy ianao tena hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra ary hanapa-kevitra manao an'izany tenin'Andriamanitra zany no tenan'ny Tompo. Tompoka teo tsy avy antsony marina fa ny mpanota sy mpanota tahaka anao mba tsony mba hibebaka miala amin'ny ratsy fanaony ka tonga enatreny dia meno fo madio sy masina, ary indrindra toloran'ny fanahy masina izay mahaky ny tombo-kase fa olona voavela heloka sy olona voavonjy zasy ianao. Dia aoka tsy ala amintsika izany fanahy masina izany fa angatantsika andro aman'alina hampatsiaro izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Amen. Misaotranao izay raha eo fa tsy hahavelanao angaiainy olonao, fa sitraka ny atonga anay sy hanandratra anay ho tonga zanakao satria ny sakamita amin'ny batisa dia fananganana anay tonga zanak'Andriamanitra.
Titirizo amin'izany anarany manakristo izay tompo mba ho zanaka mpankatoy fa tsy mpaniratsirana mpanevadeva dia mba hisy atratraranay ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay lovan'ny olona masina. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra mba masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra minyaniny ny anona sazo anay amin'ny mamelany ny elokay tahaka na melana izay midika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy no ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaranay zanaka fanamaso zao reso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavany zany arak'izay tariny tompo atsika. Ary Andriamanitra ny fiadanany ny hamasinareo samy ho tanteraka koka ovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika matoky izay nianatra anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.